mivavaka isika. Andriamanitra rainay, ndreto ny fiangonanao ankehitriny. Mangetaheta andre ny afatry ny teninao, koa azavao ny sainay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, mba ahafahanay mitondra mody, mitondra afatra, iainana sy amin'ny teninao Andriamanitra. Amen. Rehefa manana kristiana aminareo hatrany avao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra tompo sy mpamonjy. Mioana andray ny mpamonjy. Texte anankiray no manoloanantsika dia ny Tesalonianina voalohany toko fahadimy andimy voalohany ka hatramin'ny 1:10. Tehitarika anareo ariava, tsy avy hatrany dia anohitra fa isika rehetra samy araka hitrandraka. Atak'izay nengany pastera tamin'ny fitrandrana ny texte, mitariko anareo koa. Ny tanjona akendreko dia izao, mba samy mitondra ody isika ary samy anana fomba fitrandraka rehefa manoloana texte anankiray, ka tsy hoe miantolorana fotsiny tahaka izao fa isika rehetra dia omeny pastera ny teknika rehetra ahafahanao mitrandraka ny texte ary anatsoka sakafo matsiro avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany isika rehetra. Raha vao manoloananao ny texte dia ny zavatra jerena voalohany indrindra, inona le contexte. Ka raha mijerena ity texte ity atovy amasinao ry havana, dia mazava ho azy ilay contexte eto amin'ity texte ity fa ho avy ny tompo. Inona zany le contexte? Ny fiaviany tompo. Hitantsika izany ao amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Dia mipetraka tsara ny fanazavana misoratra masina eto amin'ity teny ity. Fa rehefa vakinao dia ny hoe fa miandro sy ny fotoana rahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo, satria ianareo mahalala maromaro. Izany hoe ity vahoaka n'Andriamanitra ny Tesaloniaka ity dia efa mahay, efa mahafantatra tsara fa ho avy izy ho avy ny tompo. Hiatrika amin'ny fiavian'ny tompo izy, ary samy mihitsy manatrena fa itsika eto akaty fotsy dia efa mahafantatra tsara ary ao amintsika izany contexte izany fa efa fantatsika fa ho avy ny tompo. Ary miomana ny fiavian'ny tompo isika, izay le contexte eto. Fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Raha misy olona manao hoe miadana manifaizay dia anjo azy tampoka ny fandringanatra. Fa toy ny fahararo ny vehivavy bevoka hiteraka ny fiavian'ny tompo. Eo izany dia mampianatra antsika sahady fa tampoka tsisy mahafantatra, tsisy mahalala izany fiavian'ny tompo izany. Ary manana isika ry hafa, samy hiomana tsy ho tampoka amintsika ny fiavian'ny tompo. Ary izay le contexte apetraka eto. Izay tokony ezahantsika fantarina fehezina tsara rehefa manoloana texte anankiray isika. Dia inona no ambara tontolony ity texte ity. Dia mazava ho azy zany eto fa ho avy ny tompo ary ny fiavian'ny tompo no ambetindresaka eto amin'ity teny ity. Izay ny antsoina hoe contexte. Dia rehefa fiontsay ianao dia mitsaika, inona no vaovao mafaly ambara eto amin'ity texte ity. Ny vaovao mafaly ry havana dia andiny 4, 5, 6 eto amin'ity texte ity. Dia izao no fovakan'izany raha eo am-pelantanantsika. Fampanantenana lehibe omeny Andriamanitra fa zanaky ny mazava isika, fa tsy zanaky ny inona? Tsy zanaky ny maizina. Ary tsy any alina isika fa anisany any mazava isika. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezera fa mba azo inona isika? Azo famonjena amin'ny alalan'izy, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika. Izay le vaovao mafaly. Isika rehetra zany dia ampanantenain'Andriamanitra fa isy famonjena lehibe meny tompo antsika. Dia ianao soan'Andriamanitra tsy voaketry ary tsy tafalaza ao anatin'izany aizany izany fa misy ilay vaovao mafaly dia ny famonjena ampoban'Andriamanitra antsika. Izay no manantsika hiandro ny tompo isika, handray ny famonjena isika,
tsy tafalatsaka ao anatin'ny aizina isika fa mba samy azo zany famonjen'Andriamanitra lehibe izany isika. Zay vaovao mafaly. Fa ngeza be amin'izay zany rehefa hitanao ny contexte, rehefa hitanao ny vaovao mafaly tian'Andriamanitra hitondra anampiana amonjenatsika anafanantsika Jesosy Kristy lay fahazavana ary tsy tian'Andriamanitra voakaiky ao anatin'ny aizina isika ka tafalatsaka ao anatin'ny fahaverezana. Fa misy antsoava io le antsoina hoe kerigma. Ino izy teo? Kerigma. Antsoava. Inona no antsoava? Zay le afatra ngezabe azy. Ny antsoavo dia aloha hevitra ampadinitsika dia hoe miomana manina moa handray ny mpamody. Inona ary ny antsoavo? Eto amin'izay zany ny afatra ho atsika riavana. Andininy fa enina, fa fito, fa valo, fa raika ambin'ny folo. Reo le afatra meny ny tombo atsika. Riavana malala mazava azy. Ho avy ny tombo. Tampoka amin'ny fiaviana. Tsisy malala an'io isika. Ary tairin'Andriamanitra isika. Mba hiomana fantatra. Tsy hatampoka zany fiavian'ny tombo zany. Fa raha tonga izy dia tsika efa vonona. Tsika efa tsy taitra intsony. Ary tsika efa miatratra zany famonjen'Andriamanitra zany. Toromarika efatra no mety tombo atsika azy. Zay ny afatra ho azo soanao. Aza taitra amin'izany hoe filona fily zany fa zay no ten'Andriamanitra eto anafarana atsika. Afatra fily izy teo? Efatra. Ny afatra voalohany azy himana atsika hiandry ny fiavian'ny tombo. Ny voalohany miareta-tory. Ino izy teo? Miareta-tory. Zany zavako ny fiaminana goavana antena ny tombo atsika. Miara-tory. Zany ny olona miandry ny fiavian'ny tombo. Ny tombo dia avy tahaka ny alina, tahaka ny mpangalatra, tampoka, tsisy mana-po, fa mitseritseretana tonga tampoka izy. Dikan'izany dia ampimanten'Andriamanitra isika. Tsy maintsy maninona? Miara-tory isika. Dikany hoe miara-tory dia hoe tsy mandrimandry, tsy tafandrimandry, miarina mandrakarivo, ary tena vonona mandrakarivo, na firy na firy ny fahatongavana. Dia nao efa mihiratra, vonona, miangaza, tsy matory, tahaka nino moa? Tahaka ny sasany. Misy mantsy ny olona sasany solitory. Nefa manino izy? Mpiandro izy. Misy ny olona sasany reniko ninona? Torimaso. Ary betsaka miendrika torimaso manarona ny fiainantsika. Sasany tafalatsaka ao anatin'ny fimamona ny sasany. Sasany tafalatsaka ao anatin'ny endrika mampatory sy mampatsiaro tenantsika midraidraika. Sasany variana ny finalovandratsy maro samihafa. Fa eto ny ten'Andriamanitra dia manaitra atsika. Tsy atory ianao, tsy andriandry ianao, ary miatory hatramin'ny farany isika. Zany le afatra voalohany meny tombo atsika riavana. Ary Jesosy dia mampiomana atsika mandrakarivo. Mivavaka aza mitsatra mba tsy loatra, mba tsy reraka ianareo. Ary tsy avelan'Andriamanitra hiatory isika. Na varim-pariana amin'ny zavatra maro samihafa. Fa isika vonona foana miandry ny fiavian'ny tombo. Na amin'ny ora fafily, na amin'ny ora fafily, ianao tsy matory izany mandrasan'Andriamanitra. Miampina, miomana fiavian'ny tombontsika. Zay ny afatra voalohany. Ny afatra faharoa riavana himanatsika tsy hatampoka ny fiavian'ny tombo. Na firy izy no avy dia mila miomana foantsika. Fiomanana faharoa meny tombo atsika dia ny hoe miambena. Ina faharoa? Miambena. Miareta-tory ka miambena. Dikany hoe miambena riavana. Dia ianao dia tena manana miambina tsara, mitandrina tsara. Ary eto dia misy ten'Andriamanitra misy ampianarin'ny tombo. Fa ny olona miambina zany dia miaraka amin'ina fitaova-piadiana. Fitaovam-piadiana, fitaovam-piarovan-tena. Zany hitantsika eto. Inona ilay zavatra lazainy ao? Inona moa ilay voalohany? Ny fiarovan-tena meny antsika. Ny finoana sina moa? Fitiavana. Fiarovan-ina io? Fiarovan-tratra. Ao amin'ny tratra misy ny fo. Zany fo zany riavana dia toman'Andriamanitra atsika. Mba hananantsika finoana sy fahatokina anisa an'Andriamanitra. Ary zany ny zava-dehibe mila harovana zany finoana sy fahatokitsika an'Andriamanitra zany. Ao anatin'ny foko no ahafahantsika mitemo ho anisa ho any afo. Ary zay le tian'Andriamanitra hananatsika ianao ny matoky. Tena mametraka an'Andriamanitra ho tombo sy mpamody atsika eo amin'ny fiainantsika.
azay fatokina arovanao fantatra ao anatinao zay zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika miambina zany fiaviany tompo zany. Ary fitiavana mitempo fitiavana ny hafa dia arovana ihany koa. Kanefa misy fahavalo izy io. Fahavalo avy aiza? Avy any ivelany. Zay le fahavalo avy any ivelany. Zany natao hoe mpiambina. Ka ilay fahavalo avy any ivelany dia mila miaro tena isika. Mba tsy ho simba, mba tsy ho ravo, mba tsy hisy alenikely. Zay ny finoana sy fatokitsika an'Andriamanitra zany. Ary ery hafa avy any ivelany dia mandritra antsika tsy hatoky an'iza, tsy hatoky an'Andriamanitra. Ary zay ny antony antsoina hoe fiarovan-dratra dia ilay finoana sy ilay fitiavana. Mila arovana zany fatokiana sy ny finoantsika an'Andriamanitra zany tiavao. Fa misy fiadiana faharoa koa ao amin'izany fiarovam-piambina. Inona le faharoa? Ilay fanantenana ny famotena. Ny fanantenana ny famotena indray dia fiarovana apetraka eo am-pelantanantsika. Ho fiarovana iny izy teo? Fiarovan-doha. Ao anatin'ny lory afaka misy ny saina. Ary ny saintsika rehefa tady ho kivy, tady hitolevitra, tady hamoy fo, tady verevitra dia atokantsika niny io hamoy fo tanteraka ao anatin'ny fahatsompanantenana. Ka ilay fanantenana ny amin'ny famotena dia mila miakatra foana ny fomba fijerintsika. Mila manana eritsaina matanjaka isika eo amin'ny fiainana. Ary izay endrika rehetra mandemy ny sainantsika dia mila rovana zany. Ka atongatsika tsy tolevika laokivy eo amin'ny fiainana. Dia mila manana fahatanjahan-tsaina amin'ny lafiny rehetra isika. Zany dia afaka natao mpiambina. Zay mbarany tenin'Andriamanitra eto fa mila miambina mandrakariva isika. Ianao mila mahery. Tadidrio ry afaka amin'ny fahavalontsika dia tsy iza fa ny manodidina sy ny namantsika ihany. Ary ny hafa sy ny manodidina dia fanamariana mihibo afoana mety ny averimberina eo anatrentsika. Ary ny hafa dia mandratra foana amin'ny fiteny na fihetsika ary mandemy mahatonga antsika hitolevitra ho kivy eo amin'ny fiainana. Tsy hisy hafa-tsy Andriamanitra ihany. Ary ny tenin'Andriamanitra ihany mampahery antsika. Ny tenin'Andriamanitra no mametoky. Ny tenin'Andriamanitra mananantsika fijery matanjaka atsapanao fa ianao dia maninona? Tina ilaina sabidy ianao eo amin'ny fiainana. Ary zany fahatanjahan-tsaina zany herim-po tsy maintsy hananana iza mpiambina. Ary zay le fiarovan-doha ny fanantenana. Ka ny olona manana fanantenana dia manana toky fa vonin-kandresy amin'ny ady rehetra atreny eo amin'ny fiainana. Zay riava ilay fiadiana faharoa mety tompantsika fiambenana tokony ataontsika. Mila mahay miambina tsara zany tsika eo amin'ny fiainana. Ambeno ny tenantsika riava dia mazava tsara fa misy fiarovan-dratra. Lay finoana fahatokintsika an'Andriamanitra, lay fifikirantsika an'Andriamanitra, lay fiakirantsika an'Andriamanitra. Misy tady andritra, misy tady androsongosona ary misy tady anatsoky zany ao anatintsika. Fa mila mafiona amin'izany fiarovan-dratra izany isika hiarovanao ny fahatokina an'Andriamanitra. Fa ilay fiarovana faharoa izay lazaina eto dia hoe manana fanantenana. Ny fanantenana riavako dia fiandranandranao ho avy mamiratra foana eo amin'inona? Eo amin'ny fiainatra. Zay le fiarovan-doha tiatombo ananantsika. Mila manana eritsaina, erim-panahy ary manana saina matanjaka isika hiatrika ny fahavalo. Fa na manahoana ero fahavalo riavako rehefa matoky ianao fa miady ho anao Andriamanitra dia tsy mampitolevitra, tsy mahakivy. Erim-panahy entinao miady zany. Ka ny zavatra rehetra mety mahakivy toy ny zavatra mitranga ny olana eo fiarahamonina ny andavan'arom-piainantsika. Rehefa manana eritsaina matanjaka isika dia fanantenana ho anao zany ary fiadivana mahery vaika eo am-pelantanantsika entinao miadika amin'ny fiavian'ny tompontsika. Zay riava ilay antsoina hoe miambena. Fa ilay toromarika fahatelo dia ambara ny tenin'Andriamanitra eto akoatran'le hoe inona le voalohany teo moa? Miareta-tory. Faharoa miambena. Fahatelo mahonona tena. Ny fahonona tena indray riava dia fifehezantsika ny amin'ny tenantsika. Mila mahafehtena ianao. Io indray riavako dia misy mpanafika koa izy io. Ka ny mpanafika an'io dia tenantsika ihany ny manafika antsika. Ary mila manana zany fehtrina metrika miatrika zany isika dia ny fahonona tena. Fifehezanao amin'ny sainao, fifehezanao amin'ny fakapanahy maro samihafa, fifehezanao ny filan'ny nofotsika ity,
ny fifehezatsika ny fihinana sy fisotrosotrotsika mila manintsika mahomby tena ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ry havana malala kristianina hafa, ny fahorona tena dia mila mahafetena amin'ny lafindretra isika. Zany natao hoe miomana amin'ny fiavian'ny tompo, mahomby tena tsara, tsy sondrinana tafalatsaka ao anatin'ny fitiavan-tena tafahoatra, amin'ny fitiavan-kanina tafahoatra, amin'ny fitiavana maro samihafa tafahoatra, amin'ny fihinanana maro samihafa tafahoatra, amin'ny fitiavam-bola sy fitiavan-karena, fitiavana zavatra maro samihafa. Mila mahafetena ao anatin'izany rehetra izany isika. Io vavahantsaintsika rehetrarehetra io mila fihezana masonao, fihezana tsara mba tsy hitsilitana. Ny fonao fihezana tsara mba tsy hevitra ny tokony izay heverana. Ny inona koa tananao ty fihezana tsara mba tsy ahoina ananao ratsy ka andeha fitaovana anao fandratsy. Ny tongotrao mila fihezana tsara mba tsy handeha irona, handeha amin'ny lalinatsy, handeha any afaratsy. Mila fihezana ny ratsan'batatsika manontolo, fihezy tanteraka zany. Zany natao hoe fahorona tena diavana malatra. Dia mila mahomby tena isika amin'ny lafindretra. Zany nantsona hoe miomana, tsy atampoka ny fiavian'ny tompo raha tonga izy ianao vonona hiatrika ny tompo amin'ny fotoana izay nilainy tompo. Fa anankiray faefatra farany, taloha fa tsy lalo fa vetivety any. Ina ilay fitaovana farany faefatra, ilay fiomanana ty tompo ananatsika hiantony fiavian'ny tompo ryamako dia firaika ambin'ny folo. Ilay mifampahireza sy mifampitanjaka. Iny izy eo mifampahireza sy mifampitanjaka. Zany ilanatsika vahoaka kristianina, vahoaka kristianina mifampahery, fa tsy vahoaka kristianina mifampaninona mifampakivy eo amin'ny fiainana. Ao amin'ny asam-piangonana zao ohatra, napetraka ny tompo sanitsika ny fiangonana, natao ampandroso ny fiangonana isika, ary napetraka atao anatin'ny tany molomboka hiasa, anombo anao hiasan'Andriamanitra. Ary raha tonga izy ka mahita antsika ho pesana dia ianao mila zany hoe ny mpanompotsarasaka mainao mahatoky ianao, ary ianao le antsoan'Andriamanitra hoe olon-kely tratra no mpanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Fa misy karazan'olona maro samihafa izay miezaka ampanina manakivy, fa tsy zany isika. Fa isika kristiana eo am-piandrasana fiavian'ny tompo natao hifampahery isika. Ohatra ny asa rehetra tanatin'ny mpiangonana, misy karazan'olona sasany rakitra firy natao androany, rakitra firy moa telo aloha natao androany. Fa inona atao zany rakitra telo zany? Dia ozy ny sasany zakora resy mba taitra, zakora mba valinoko, zakora bagaka. Fa tsy zany ilany tompo atsika, fa natao ampanitsika hifampahery, hifamporisika, anao zava-dehibe mba hifametanana amin'ny asan'Andriamanitra. Zany ilay fiampenana n'asan'Andriamanitra atsika, zany ilay fiomanana ampantenainy tompo atsika. Raha avy izy dia mahitanao mafana fo, mahitanao miasa fantatra, mahitanao manao zava-dehibe, mahitanao tsy manao mpanjavatra, mahitanao tsy manao kitotoa ny asan'Andriamanitra. Dia fa malala kristianina hafa izany nantsona antsika rehetra mifampanina, mifampahirezy sy mampanina moa fampitanjaka. Ry havana malala kristianina hafa, izany ilàn'Andriamanitra ny mpiara mivavaka, miazo fiavian'ny tompo dia mifampahery isika, fametanana isika, ary natao hifamporisika isika, natao hifampantanjaka isika, fa tsy sanatria natao hifanakivy eo amin'ny asa fanompoana ametran'Andriamanitra atsika. Ho avy mantsy izy amin'ny fotoana ina natonga fa anao hampamoaka, hampamohany zasy ianao ny amin'ny andraikitra, ny amin'ny atitra, ny amin'ny talenta, ny famezam-pahasoavana, nomena Andriamanitra atsika hampamoahina ny amin'izany izy. Inona no lazainao rehefa tonga ny tompo manontany anao, aiza nanaovanao ny talenta sy famezam-pahasoavana meko anao nampiasano taiza? Itenvenao hoe naleviko, itenvenao hoe tsy nampiasaiko, itenvenao hoe namidiko, tsy ry havana malala. Fa isika rehetra anakolazay rehefa tonga ny tompo. Noho izany ary ry havana malala, mazava ny toromarika efatra meny tompo atsika, hiandry ny fiavian'ny tompo isika. Ho avy izy tondra famonjena ho atsika, anafaka ny azy sy ny tsy azy, ary mampanantena famonjena lehibe ho an'izay rehetra mivonona ny omana fantatra zany fiaviany zany ny tompo. Rehetra ny toromarika efatra, zany hoe olona miomana ny fiavian'ny tompo, andray ny fiavian'ny tompo.
voalohany inona voalohany miareta tory, faharoa miambena, fahatelo mahonona tena, fahaefatra mifampahireza sy mifampitanjaka. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho anao kosa ny fiainanany. Amen.